ny tsy fahafantarana ny lalàna mikasika ny tany dia miteraka olana eo amin'ny mpiarabelona. Tokony fantatry ny rehetra fa misy lalàna ny fananantany, ary anjaran'ny fitram-panjakana ny mampahafantatra zany didy amandalana izany, satria miainga amin'ny fahafantarana zany, miainga amin'ny fahafantarana zany ny fandaminana maro samihafa amin'ny resaka fananantany. Ny fanatsarana ity lafiny fananantany ity dia ezaka goava, tsy maintsy atrehantsika satria fanotra lehibe amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara, na eo amin'ny sehatra fiezaka zany, na eo amin'ny sehatra atonony, na eo amin'ny lavitrezaka. Ty herinandro ity zany dia ameasika fotoana anaovana tombanezaka. Zay ny voalohany. 100 taona mahery Andriamatoa minisitra teo no efa nisian'ny rafitra mikarakaran'izany. Fotoana ihany koa zay azona manitsy sy manatsara bebe kokoa ny fanavaozana ny fananantany eto Madagasikara. Volazanao teo Andriamatoa minisitra fa masina ny tany, masina amin'ny vahoaka malagasy ny tany, manalanjana manokana amin'ny fiarahamonina. Ka roa izany na vahoaka tsotra ianao, na mpandrara ara-toekarena, na mpampiasa vola, na mpampiasa tany, na tompona andraikitra, na iza na iza toerana misy anao, ninona andraikitra misy anao dia tokony ho atao zava-dehibe ny ezaka anatsarana ny fananantany eto Madagasikara. Tompo-kilasy, tompo-vavy, ho an'ity firenentsika ity, fampandrosoana an'ity firenentsika ity dia tsy maintsy anorona ny fepetra rehetra isika, fepetra zay takina mba ametrahana fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena maharitra, mahavelika foandray, maharitra andraisany rehetra anjara ka mifanaraka amin'ny filana fototry ny vahoaka malagasy. Tokony dia amin'izany lalana izany avokoa reo asa sy ezaka rehetra zay ataontsika, zay everiko fa lara-pahamehana amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Tsy maintsy soroana sy fongorona ny adi-tany, ny adi-tany zay mandrava fihavanana, ny adi-tany zay fototry ny kolikoly eto amin'ity firenentsika ity. Andraikitra ireo tompona andraikitra maro samihafa, na ty fotony na manerana Madagasikara, ny bevondrom-bahoaka tsy ra-pahefana, ny miaro ny lalàna, ny mampiatra izany araka ny rary sy nitsiny, ary tokony ho jerena reo andraikitra maro samihafa zay nomena andreny tompona andraikitra ny bevondrom-bahoaka tsy nja-ra-pahefana ireny. Noho izany ary dia misy ankehitriny arak'izay fa voalazan'Andriamatoa minisitra teo, fanomanana sy famolavolana politika vaovao mikasika ny fananantany zay tokony hifanaraka amin'ny etaetan'ny vahoaka rehetra, ary everina fa hitondra fivoarana lehibe ho an'ny vahoaka malagasy. Eto dia teaneo fankasitrahana manokana andro rehetra zay nitondra ny anjara brikiny tamin'ny fanatotsana zao etsika lehibe izao, zay voalohany raha mifalalako azy eo amin'ny tantara ny fananantany eto Madagasikara. Maro ny olana, maro ny sakana, maro ny fahasarotana zay hitantsika isanandro sanandro amin'ny sehatra maro samihafa raha ity resaka fananantany ity no everina. Tsy mitsahatra ny mankahery atsika ny tenako, mankahery nareo tompona andraikitra rehetra zay misahana fitantanana ny fananantany mba hanohy an-trano ny ezaka zay efa natomboka. Tsy mora izany, fa tsy maintsy tanteratsika izany raha te hampandroso an'ity Madagasikara ity isika. Manentana ny vahoaka malagasy ihany koa ny tenako mba handray anjara mavitrika, zay ny tena zava-dehibe, handray anjara mavitrika amin'ireo fanakalozan-kevitra, amin'ireo adi-hevitra maro samiasa sy ny fitsidiana reo trano eva zay
isan-karazany misy mahakasika an'ity fananantany ity. Mba tsy andalo fotsiny zao ezaka lehibe zao fa hitondra fanatsarana sy tombotso isa-tokantrano amin'ny zavatra rehetra zay atao mikasika ny fiarovana ny zon'ny tsiraray avy mahakasika an'ity fananantany ity.